Nianaka farany herinandro feno fialamboly ny mpifaninana amin'ny fifantenana World Generation ho an'ny omaly alahady 12 Jolay satria alahady ny andro nomena fotoana ny ray aman-dreny hiaonana amin'ny zanany. Izy ireo izay efa tsy niaona tao anatin'ny 5 andro. Hita tao anatin'io fiarana omaly io ny firaisan-kiny, fifaliana, fifankatiavana. Taorian'ny fiaonana tamin'ny ray aman-dreny ambaran'izy ireo fa nahita fiovana tamin'ny zanany izy ireo. Nisy fiovana izy. Lasa ohatrany sérieuse kokoa izy par rapport an'le teo aloha. Taloha izy somary menamenatra kely, somary manana an'izay toetra menamenatra kely izay dia efa amin'ny conseiller-nay moa hoe tsy maintsy izay rehetrarehetrany fa izy indray moa izany aloha vetivety dia mifandray amin'ny ankizy izy. Somary sociable kely izy. Raha tamin'ny antso nataony taminay zao dia lasa calme be izy fa tsy mitovy ny taloha ohatrany hoe taloha izy ohatrany somary tsy zao mihitsy fa izy amin'izao lasa calme be aloha voalohany indrindra dia na eo amin'ny fomba firesaka aza mba tena hoe nisy fiovana izy na tamin'ny fomba firesana aminay ara dia misy fiovana izy. Vao fiandohan'ny tontolo andro izay fa mbola misy ny tapakandro ariva ny fitondrana azy 12 mianadahy ny alavolo kely. Hoay zary sika ndao aloha dia lasa ny tsy lavitra teo fa ambohizanaka ihany ary tsy apozina fa misy ty toerana kely mahafinaritra be ty azy ny ankizy lalaovana sy alana voly. Eto natao hoe atoa dia faly ery ny ankizy. Samy faly ny rehetra, ny lalao, ny korana, ny ala tamin'ny fandaharam-potoana isan'andro. Teto moa dia ny masoandro moto no mampalahelo, tsy maintsy mamonjy ny akano mantsy dia ny lofty izany. Io andro alahady io koa mbola nanana fotoana ny fampiresana tamin'ny ray aman-dreny ireo mpifaninana World Generation. Mbola tsy tapitra ny tontolo andro fa andao indray aloha anao famerena kely ho an'ny seho an-tsehatra stage 1 Tsy adio foana ny sakafo satria tsy maintsy tohanana ny vatana ao aorian'izay ny vavaka. Fa efa manakaiky ihany koa ny fotoana amin'ny fanomanan'ireo ankizy mpandray anjara amin'ny fifantenana ny World Generation 2024 ny alarobia 10 Jolay ho avy izao mantsy no anatanterahana ny stage 1 ho an'ny androan'ny tontolo andro famerenan-kira fanamasahana seho atolotra no nataon'ireo mpifaninana niarana tamin'ireo mpitendry. Je sais dormir, je laisse à midi, me da bedina,
Chikifitapanya siwela vanilala kaitanunga Kotrikony amin'ny pitsipiso sy ny toromarika rehetra. Efa ao anatin'ny fanomanana tanteraka ny stage 1 ny World Generation sélection Madagascar J-2. Efa tena vonona ny mpandray anjara ny musicien hanomboka androany efa niditra tanteraka ao anatin'ny famerenana ny seho hoe tahaka zao ny fivoaka ny seho izay ataon'ny ankizy mpandray anjara ao anatin'io stage 1 io. Efa vonona dia vonona ny ankizy manasa antsika rehetrarehetra ihany koa ety ampiandohana mba ho avy hanotrina an'ireo ankizy ireo misy 12 ireo ankizy misy hira ankoatra ny hirandry zareo iraina ao anatin'io. Efa vitany tanteraka ny famerenana efa mafana dia mafana ny fanomanana an'io ka manasa antsika rehetrarehetra tongava maro. Tanterahana eny amin'ny Avorianosy amin'ny 12 ora mony stage 1 ka mpifaninana misa 4 no insana.